Jesús reso fianchiananao lay toerana eto tokoa ianao Jesosy miaraka aminay eto ianao mankasitraka indrindrany amin'ity fotoana androany ity mitera sy mankalaza anao zahay amin'ity androany ity dia ndreto indray zahay iankohaka eo anatrehanao anantona anao indray akeo amin'ny seza fiandriananao hitsaoka anao ka androany Jesosy dia ankasitrao any izay zavatra rehetra ho ataonay androany ankasitrao any tompo fiankofana izay ataonay amin'ity hariva ity raiso fiandriananao ao anatin'ny fiderana Jesosy mino afahakasika ny tsiraray avany tokantrano ianao amin'ity androany ity mankasitraka Jesosy Alléluia. Amen. Dia ampifaliana lehibe indray no anoloranay niarahaba ho antsika tsiraray avy any tokantrano any ny voninahitra dia ho an'i Jesosy rery ihany ary tononoko aminao any fiadanany tompo ho anao ho any ankonanao ho any tokantranonao ho amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsy ho anao izay manaraka n'izao fandaharana natao hideranao izao amin'ity androany ity tsika dia irona kokoa ny amin'ny resaka fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra andeha isika nantona an' Jesosy ao anatin'ny fiderana Jesosy no midina fa ao anatin'ny fiankofana isika mihitsy no mandeha nakatra ny lanitra ho akeo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia noho izany manentana anao hoe aza vela isy fisalasalana ao anatinao na dia kely monja aza vela ivilivily ny sainao ho anao izay manaraka an'izao video izao fa andao sika anatrika an'Andriamanitra iankohaka eo anatrehana Hon teny ao amin'ny Salamy 5:1 hoe aoka sika ozy izy andohalika iankohaka hitsaoka eo anatrehan'ilay Jehovah Andriamanitra ilay mpanao atsika noho izany araroty ity fotoana androany ity ahafahanao manantona an' Jesosy araroty ity androany ity ahafahanao miankohaka eo anatrehan'i Jesosy satria izy ilay mpanao atsika izy ilay nahary atsika mendrika tokoa izy raha iondrehana eo anatrehana andao sika nakipo masonofontsika dia sainisainy hoe raha anantona an' Jesosy ianao androany dia tsy hoe anary anao izy na araka ny fomba fiteny vahiny hoe irejete anao fa raha tsapanao hoe misy zavatra mety mitondra an'izay hoe etsika hoe rejet avy amin'Andriamanitra zay dia fotoanany io ifonatsika an'izay zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo fiainantsika dia anamasina ny fiainantsika tsika ahafahantsika ahita sitraka sy fiteo anatrehan'Andriamanitra raha anantona anazy tsika manasanao any tokantrano ary asandrato ny vavakao amboary izay tokony amboarina eo amin'ny fiainanao dia teneny hoe hitsakanao androany Jesosy ka tsy androany fotsiny any fa ny androm-pianako rehetra dia hoentina ankofana eo anatrehanao dia tenenao amin'i Jesosy hoe ninina izay rehetra tsy mety ninina izay rehetra fahotana izay rehetra mety hevitra mampisaraka anao sy Andriamanitra lava ny tanany Andriamanitra mare tsara fa ny elika ozy izy izay vitantsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia mba tsy hahatonga anao hoe tsy tafiditra amin'izany fanatrehan'Andriamanitra zany mba hahatonga anao tsy ho voasakatsakana ny fanantonanao an'Andriamanitra araroty ity fotoana androany ity ahafahanao manamboatra an'izany fiainanao zany amasina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao eto Jesosy ary satria izy Andriamanitra dia manerana izy any tokantranao ihany koa izy raha manaiky ianao no anamboatra ny fiainanao eo anatrehany ka iankohaka sy hitsaoka azy eo anatrehany falebiazany sy ny fahatsarany Jesosy miasa eto aminay ianao tsapanay ianao amin'izao fotoana izao eto ianao Jesosy eto ianao amen
vohitra manerana ianao omnipresent ianao raha veto ianao dia ny tokantrano tsirairay avy izay manjoy an'izao fandaran'izao ihany koa ianao daontsika nandratra feo hoe eto ianao tsapana izao mitsaokanao amen eto ianao Jesosy miasa aminay eto ianao Sabana isa Baba
yang femalifana itina tsapana ino Jesus ya tena tsapana itina tsapana itina miasi tuone itina miasi tuami mitsakana Bola itsakana za Jesus jeito izai itsakana narana satria Andriamanitra vela ianao Alleluia Alleluia Jesus ya tsara loatra ny eo amin'ny fanatrianao tsara be loatra Jesus ny eo anoloana seza fiantrananao afaka an'izany hoe miantsaka ny eo anatrianao zany
farak'izay ataovy eo amin'ny fonao, tananao ankavanana ataovy amin'ny fonao dia ny tananao ankavia hofahofaho an' Jesosy dia teneny hoe tsy ny vatantenako rery Jesosy no hitsaoka anao fa ny foko mihitsy manaiky anao, ny foko mihitsy mandohalika eo anatrehanao, ny fanahiko mihitsy ny tsy lany eo anatrehan'ny voninahitra ao magaga, voninahitra lehibe izay tsy takatra ny saina. Ianao Jesosy ilay nahary aho, ianao Jesosy aho ilay nanaiky ny solovoana dia eo amin'ny azo fijaliana androany rarony loatra raha hitsaoka anao oh Jesosy aho, hitsaoka anao zay Jesosy aho, mitsaoka anao zay Jesosy aho, metrika tokoa ianao oh alleluia, alleluia. Dao mbola ventsika hoe inty aho hitsaoka anao, inty aho hitsaoka anao, hitsaoka anao, nyankoka manome voninahitra anao, Sika hoe ity aho hitsaoka anao, ity aho hitsaoka anao, hitsaoka mbola namafy zay Jesosy ao anatin'ny tira manaraka ity hoe tia aho tompo anatona anao, tia hita ny voninahitra ao ary hitsaoka eo alohan'izany voninahitra ao lehibe goavana tsy takatra ny saina zany oh alleluia, alleluia, alleluia. Teny hoe tia tompo manantona anao, tia hita ny voninahitra, tao amin'ny fo sy ny fanahy, famamiko ny mideranao Jesosy, vetsika ihany hoe tia tompo manantona anao, tia hita an'izany voninahitra zany. Ao tompo manantona anao, tia hita ny voninahitra ao amin'ny fo
Sika feo malefaka mitsakana Sika feo ny zava-maneno aneny dia sainsaina izany fahalebiazany Jesosy zany teo anatrehany zany ianao wow tsara be zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afaka niankohaka eo anatrehany zany no Jesosy ny afahany izao sy ianao niankohaka teo anatrehan'ilay Andriamanitra ray tsy tola izy atraitraika mandrakizay zany halleluja wow tsara tompo ianao tsara ianao Jesosy tsara ianao Jesosy ndao sika hisaotra an Jesosy ny amin'ny androany ity misaora azy ianao fa tsy andalindalo fotsiny ity zomany ijerevanao an'ity fandarana ity androany fa hitondra fahasoavana eo amin'ny fiainanao zany atsy eo amin'ny fiainanao ety an-tany fotsiny fa mino afa-Andriamanitra tahiry ianao ka ho avy ny fotoana raha ho avy eny amin'ny raha hoalanitra Jesosy dia hifanena indray izao sy ianao hitsina azy halleluja misaotra anao Jesosy aho misaotra anao Jesosy aho misaotra anao daotsika hivavaka hisaotra an Jesosy aho ny amin'ity androany ity teira sy misaotra ary mankalaza sy mankasitraka anao zay Jesosy fantatry efa niaraka tamin'ny ity ianao ary fantatry efa feno voninahitranao ty toerana ity nizaniza Jesosy nanaraka an'izao fandarana izao dia tsy alamaina izy ianao hamangy azy ianao hanova ny fiainana ianao hitondra zava-baovao eo amin'ny fiainan'indray satria Jesosy teo anatrehanao taminy fona rehetra miankofanay teo anatrehanao taminy fona rehetra niranay sy niranay ianao ary niankofanay Jesosy mino izay efa anao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanay ianao mino izay Jesosy fa ianao manokatra lalana eo amin'ny fiainanay tahina aza rehetra manaraka ny fandarana tahina niza Jesosy anadimbola tsy mahafantatra anao ary izy pasidra nanaraka an'izao dia ianao hamangany mino izay efa namanga ny tsirairay ary mikasika ny tsirairay ianao misaotra ny amin'izay rehetra nataonao Jesosy makasitraka tompoko Jesosy dia izany vavaka izany ihany koa no entinay hanaovana velomantsika tsirairay avy any tokatrandray amin'ny heriny an'io toy izao indray